mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairavindray tonga eto mifandraisana lesona ho an'ny lehibe isika mitian'ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola mena an'izao fotoan'izao indray fanamandray ny teniny alohan'ny derantsika milesona an'io dia hivavaka isika. Ray masina tsara ny tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra saotra anao izay fa mbola menao tombontsoa indray dia ny fandraisana ny teninao ary mangataka aminao izay ny ianao mihitsy tompo no akka hitaridalana anainy amin'izany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny batisan'i Jesosy. Marika toko voalohany ihany no dinitsika toy ny omaly nataony Jaona Batisa teo amin'ny onjon-Jordana manko Jesosy ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy dia nahita ny lanitra nisokatra sy ny fanahy masina nidina teo amboniny tahaka ny voromailala. Reny avy tany an-danitra ny feon'Andriamanitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Manondro ny mahazava-dehibe ny batisan'i Jesosy ireo trango ireo, manatrika nyzany ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina izay samy manambara ny fanombohan'ny asa fanomboan'i Jesosy. Mafisina ny maha-manan-danja n'io trango io ao marika toko 5:10 izay mitantara momba ny hazo fijaliana sy ny zava-miseho manodidina an'izany. Singa maro amin'io tantaran'ny batisan'i Jesosy io no hita miverimberina ihany koa ao. Nampandehan'ny fanahy masina ho any an-efitra i Jesosy rehefa avy teo. Ny hoe nampandehaniny dia avy amin'ny teny grika hoe ekbalo izay ampiasaina koa iresana momba ny famoahana demonio amin'ny boky Marka. Maneho ny herin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'i Jesosy ny fanatrehan'ny fanahy eto. Manomboka ny dian'i Jesosy hanatanteraka ny asany ary avy hatrany dia mifanehatra amin'ny Satana izy. Maneho ny tolona nataony ny filazana ny amin'ny 7 andro nakana fanahy azy sy ny fisian'ny bibidia ary ny anjely izay nanompo azy. Anisan'ny mampiavaka ny teny fampianarana sy ny fampidirana ny filazantsara ny Marka ny fanehonan'i Jesosy ho Andriamanitra no sady olombelona. Izao manko ny maha-Andriamanitra azy, ilay razana amin'ny voalohany manao hoe izy no Kristy ilay Mesia, izy ny Jehova izay ambaran'ilay iraka ny fahatongavany, izy ilay mahery noho i Jaona ilay zanaka malala an'Andriamanitra izay nidinan'ny fanahy masina teo amboniny. Ary izao kosa ny maha-olombelona azy, nataony Jaona Batisa izy fa tsy ny famadika amin'izay. Nampandehan'ny fanahy izy ary nalainy Satana fanahy ihany koa teo amin'ny bibidia ary nampiany anjely. Nahoana ary no aseho ireo lavin-droa ireo? Maneho ny maha-Kristy, maha-izy an'i Kristy mahagaga izany izay tompo sy mpamonjy antsika tsirairay avy, Andriamanitsika kanefa olombelona koa izay rahalahintsika ary ohatra ho antsika. Ahoana no hatakarantsika an'izany hevitra izany? Tsy vitantsika izany saingy ekentsika ampinoana ary ny fanehoana io fahamarinana io ny fitiavan'Andriamanitra ny taranak'olombelona dia tena mahatalanjona antsika. Mahominao tokoa ny izany teny izany ampitombo mandrakariva ny finoana ho an'Andriamanitra ka tsy hampisalasala ny fiasany eo amin'ny fiainantsika. Iray Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra ray eo ny amin'ny fahasoavanao. Mangataka aminao izahay, misy zavatra mety tsy takatry ny sainay amin'ny maha-olombelona voafetra amin'ny fisainanay kanefa ampianaro izay hitoky ny aminao satria masina tokoa ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.